Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Ny fiverenany Jesosy. Matio 4:20, Jaona 4:20. Ho avy tsy ela Jesosy, efa eo anilany ve ianao? Tsy nahateny na inona ny mpianatra, fa dia nijoro teo an-tendrombohitra ny andrandra ny lanitra. Fotoana fohy talohan'izay dia niresaka tamin'izy ireo Jesosy. Tampoka teo dia nakarina tany an-danitra tao anaty rahona izy, ka nanjavona tsy hitan'izy ireo. Gaga izy ireo nahita lehilahy roa, nanao akanjo fotsy, mijoro teo anoloan'izy ireo. Nahoana no mijanona eto mibandina ny lanitra ianareo? Iny Jesosy iny dia mbola heverina indray tahaka ny fomba izay nahitanareo azy nandeha. Iveriny Jesosy, tsy izay tokoa ve ilay fampanantenana lehibe nataony rehefa lasa izy? Marina ve fa mbola iveriny Jesosy? Eny, hoy izy ao amin'ny Baiboly, anomana toerana ho anareo ary iverina haka anareo aty amiko, ka any amin'izay misy no hisy anareo ihany koa. Rovina izy no iverina? Rehefa nametraka taminy io fanontaniana io ny mpianatra, dia izao no navaliny. Tsy zava-dehibe aminareo mahafantatra izany fotoana izany. Ny tena zava-dehibe ho anareo dia ny tsy manadino ahy. Mino ahy ianareo ary andraso ahy. Andriamanitra iray irery ihany no mahalala ny fotoana izay iverenako. Laza tamintsika ihany koa anefa Jesosy fa afaka hamantatra ny fotoana iverenany isika. Nilaza izy fa mialohan'ny iverenany dia hisy ady sy horohoro-tany ary zavatra maro hafa koa izay voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa mitranga izany rehetra izany dia efa akaiky ny fiverenany. Manahoana ny fomba iverenany? Eo amin'ny rahona matevina moa sa tsy izany? Tena niaino tsara ianao. Iverina tampoka izy. Tsy misy filazana amin'ny gazety na afatra tsoratra manambara izany, fa ho hitan'ny olona rehetra izy. Ireo izay nanadino azy sy tsy niaina nisy azy, na ireo izay milaza fa tsy misy an'izany Jesosy izany, dia ho raiky tahotra mafy. Ireo izay tia azy ka miandry azy no sambatra indrindra ka hiara-mandeha aminy any an-danitra. Miandany aminy ve ianao? Izany fanontaniana izany no tena lehibe indrindra. Tian'Andriamanitra ny olona tsirairay hanapa-kevitra ho an'ny tenany ka afaka handeha any an-danitra satria tiantsika izy. Ny finoanan' Jesosy Tompo no antoka fa miandany aminy isika. Iveriny i Jesosy ary mino aho fa tsy haharitra ela intsony izany. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity, tahiny Tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.